Resaka andraimbava makasika ny finoantsika dia ho tanterana ny sabotsy 3 febroary avizao etsy amin'ny pavea Antaninarenina ny fotoam-bavaka lehibe fahendrena ho an'ny vehivavy iarahana amin'ny pasteur Sandrina Andriamansoa izy ity ary ananganana indray ny vehivavy kristianina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra io fotoana io ary dia hezahana ny hitondrana ambavaka ny vehivavy rehetra ao anatin'izany fotoana izany. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny televiziona matv amin'izao takarivo izao ny anarako dia Ravavestella misolo tena manokana ny pasteur Sandrina Andriamansoa izay mpamorona ny Wisdom Forum na koa hoe ny fahendrena ho an'ny vehivavy. Ny Wisdom Forum dia mikarakara hetsika manokana amin'ny asabotsy ho avy izao 3 febroary ao amin'ny hôtel restaurant Le Pavé ao Antaninarenina. Dia izay ny antony natongavana eto milaza sy menetana sahady atsika vehivavy amin'izany fotoana ngeza be izany. Ny tanjona moa ao anatin'izany hoe Wisdom Forum izany dia anangana karazana vehivavy kristianina vaovao manjaka eo amin'ny fiainana ary koa anova ny tontolo manodidina azy. Izay vision manokana napetraka Andriamanitra tao anatin'ny vehivavy lehiben'Andriamanitra dia pasteur Sandrina zany. Tianay manamarika fa etsika andian'ny fahatelo ty Wisdom Forum ty zany hoe efa nisy ny andian'ny voalohany sy ny faharoa dia izay amin'ny 3 février ao amin'ny Le Pavé Antaninarenina ny andian'ny fahatelo. Manomboka amin'ny roa sasany ny fandaharam-potoana dia ny zavatra hita ao misy soradio ho an'ny New Vibrant Generation zany hoe misy soradio ho an'ny tanora ao misy aspideran ihany. Dia araka ny teneko tamin'ny voalohany teo hoe andian'ny fahatelo ty karakarana ity dia izany hoe misy témoignage. Misy témoignage eo amin'ny fotoana io dia hita hoe misy fampianarana ngeza koa izay ho ataon'ny pasteur Sandrina amin'ny fotoana io. Mampipisiny Wisdom Forum zany dia nanapa-kevitra pasteur Sandrina satria bebe ireo vehivavy iaran'izay toe-javatra maro amin'ny fiainana dia nanapa-kevitra izy ny anositra koa izay namen'Andriamanitra azy anangana vehivavy. Azadio ny Wisdom Forum dia hoe fahendrena ho an'ny vehivavy io. Izany hoe inona le atao hoe fahendrena dia ny tenin'Andriamanitra. Noho izany zavatra hita zany dia zavatra mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia mampatsiahy koa izay fa tsy misy vidim-pidirana amin'ny fotoana io amin'ny sabotsy 3 février amin'ny ora sasany fa nefa ny mariana eto kosa fa na dia hoe tsy misy vidim-pidirana misy ny fandaminana ka raha ohatra hoe limité ihany ny place ao. Zany hoe raha ohatra hoe tia hanana tombony manokana ianao dia mila tonga aloha satria amin'ny ray sasana dia fa manomboka ny fidirana ao anatin'izay.